manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo. Fampianarana Baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny Apokalypsy. Ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra, ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina, amalinan'ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany, izay arahinao eto amin'ity fahitalavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao, ny araina, ny atoandro ary ny alina. Manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo, fandarana manokana izay tontosaina sy atolotry ny pasteur Randriary Malala Heritiana Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony. Manasantsika rehetra tompoko. Ary ho an'izay mahay manao mihoatra noho ny zavatra rehetra, eny mihoatra lavitra noho izay rehetra angatantsika na iverintsika azy araka ny hery izay miasa taonantsika ho azy any ny voninahitra ao amin'ny fiangonana sy ao amin'ny Kristy Jesosy hatramin'ny taranaka faharamandimby mandrakizay amen. Izany tenin'ny ao amin'ny bokin'ny Efesianina izany no iarabana ianao amin'izao fotoan'izao ary dia falindray zay mihaona aminao amin'ity fotoana mahafinaritra ity ary inonay fa hitondra fitahiana lehibe tokoa ho antsika mianakavy zao fianarana ny tenin'Andriamanitra izao miarabanao pasteur Tovinarivo Tremarivony. Miarabantsika tompoko, miaraban'ny pasteur Alvarez. Iny ary ivavakantsika dia metraka an'ity fotoan'ity Samoela voalohany toko fahafolo tsika pasteur mitohy atrantsika amin'ny tantaran'ny nanosorana ny Sekoly ho mpanjakan'ny Israely tsy izy moa nanositra azy fa i Samoela mpaminany zay lehilahy n'Andriamanitra goavana dia goavana zay manana osotra manokana dia nanositra ny Sekoly izy tamin'ny alalan'ny tavoara rehefa niran'Andriamanitra hevitra avy amin'Andriamanitra no nanaovana izany fanosorana izany dia hitoizantsika izay tantara zay ary inona marimarina fa hoe andraisanao lesona, andraisanao osotra. Ianao zany rehefa manaraka an'ity fandarana ity dia mandray osotra fa hivavaka aloha tsika alohan'ny dirantsika lalina na amin'izay zavatra izay hitao ary raha eo dia misaotra anao zay satria dia afaka hianatra indray ny tenin'Andriamanitra. Ity fotoana androany ity tompo dia fotoana tsy mandalo fotsiny, tsy fotoana hoe kisendrasendra ihany koa fa fotoana isy zavatra lehibe ho tonga amin'ny fiainanay, zavatra zay ambara eto amin'ity toerana ity anatin'izao tenin'Andriamanitra izao, ny fanosorana ho mpanjaka onction royale, ny fanosorana ny mpaminany Samoela onction prophétique dia samy ho raisinay avokoa ao anatin'izao fotoana ianarana izao. Ary ny teninao dia milaza manao hoe ho tahina ianao sy ny taranaka ao tompo, tsy izay ihany no andova fahasoavana fa izay na ny taranakay na ny toerana zay alehanay na eto Madagascar na ny ampitan-dranomasina dia samy andray anjara fahasoavana amin'ny alalan'izao fandarana izao voninahitr'Andriamanitra. Ny marary dia ho sitrana, ny manan'olana dia ndray vahaolana, ny miandry valim-bavaka dia azo valim-bavaka amin'ny alalan'ny herin'ny fanahy masina. Amen. Lasa pasteur tonga dia vakiko ny teny Samoela voalohany toko fahafolo. Ary Samoela nitondra tavoara feno diloilo ka nanidina diloilo tao andohan'ny Saoly dia nanolo-kazy ka nanao hoe tsy nanositra anao va Jehova mba ho mpanapaka ny lovany. Rehefa misaraka amiko ianao anio dia hita olona roa lahy eo anilan'ny fasandraely ao amin'ny fahatanin'ny Benjamina ao Zelja, ary izy ireo ilaza aminao hoe efa hita ny boriky izay nodetavinao ary indro tsy ny boriky intsony no everiny rainao fa ianareo kosa indray no ahiny. Ka hoy izy, ahoana re no ataoko ny amin'ny zanako? Dia handrosy hiala ao ianao ka ho tonga any amin'ny hazo terany bita any Tabara dia hifanena amin'ny olona telo lahy miakatra ho any amin'Andriamanitra any Betela. Ny anankiray mitondra zanak'osy telo, ny anankiray mitondra mofo telo, ny anankiray mitondra divay ray tavoara. Ary arabanao ireo sy anomeanao mofo roa dia ho raisinao amin'ny tanany izany. Rehefa afaka izany dia ho tonga ao any Gibean'Andriamanitra ianao izay misy miaramila ny Filistina. Ary rehefa tonga ao tanàna ianao dia hifanena amin'ny mpaminany maro raidy midina avy amin'ny fitoerana avy mitondra lokanga sy amponga tapaka sodina ary valia eo alohany dia aminany ireo.
ary latsaka aminao ny falan'i Jehova ka iara-maminany aminy ianao dia ho voaova olom-baovao ary rehefa tonga aminao reo famantaran'ireo dia ataovy zay azony tananao atao fandriamanitra ny momba anao ary ianao hidina eo any loko ho any Giligala ary indreo hidina ho any aminao mba anatitra fanato-jadorana sy fanatom-pihavanana ka afotoana no itoranao mandra-pahatongako aminao dia lozako aminao zay ataonao ary raha vao niodina niala tamin'ny Samoela izy dia nomen'Andriamanitra fo vaovao ary tonga avokoa andro izay ihany ireo famantarana rehetra ireo ary rehefa tonga tany Gibea izy indro ny mpaminany maro iradia ny fanena taminy dia latsaka tamin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra ka naminany teo aminy izy ary no nita zay rehetra nalala zay hatramin'ny talofa indro maminany eo amin'ny mpaminany izy dia nifariplaza ny olona ka nanao hoe ino zao tonga amin'ny zanak'isy zao Saoly koa va mba isan'ny mpaminany ary anankiray teo namaly hoe fiza moa no raindreny ary izany no nisy eo fitenena hoe Saoly koa va mba isan'ny mpaminany ary efa nitsatrana aminany Saoly dia nakeo fitoerana avo ary io ny raha landray ny Saoly taminy sy tamin'ny mpanompony taizany nalehanareo ary hoy izy nitady ny briky izay ka no nitsitana izy dia nakany amin'ny Samoela izay ary io ny raha landray ny Saoly masina ianao lazao amiko zay nolazainy Samoela taminao ary io Saoly tamin'ny raha landrainy nolazainy marimarina taminay fa efa hita ny boriky fa ilay nolazainy Samoela ny amin'ny fanjakana tsy manambarany taminy ary Samoela namory vahoaka ho any Mispa ho any amin'ny Jehova ka nanao tamin'ny zanak'Israely hoe zao nolazainy Jehova Andriamanitra ny Israely izao nitondra ny Israely niakatra avy tany amin'ny tany Egypta ka namonjy anareo tamin'ny tanana Egyptiana sy ny tanany fanjakana rehetra zay nampahory anareo nefa ianareo kosa efa nandana Andriamanitra reo androany zay mamonjy anareo amin'ny zavatra manjoa anareo sy fahorianareo rehetra fa hoy anareo taminy tsia fa manendre mpanjaka ho anay ko ankehitriny mijanona eo anatrehan'i Jehova araka ny firenenareo sy ny arivonareo avy dia nampanatona firenen'ny Israely rehetra Samoela ka firenen'ny Benjamina no voafidy ary nampanatona firenen'ny Benjamina araka ny fokony avy izy ary ny fokony Matrita no voafidy dia voafidy Saoly zanak'Isy ary nantady azy ny olona dia tsy nahita azy dia nanontany tamin'ny Jehova indray ny olona na mba efa tonga ao raha lehilahy na tsy ary io Jehova indro mihery eo amin'ny entana izy dia niazakazaka ny olona ka nakazo tao ary rehefa nitsangana teo voan'ny olona izy dia nanatombo noho ny olona rehetra hatramin'ny soro no miakatra ny alavany ary io Samoela tamin'ny vahoaka rehetra hitanareo fa zay nifidian'i Jehova fa tsy misy tahaka azy eo amin'ny vahoaka rehetra dia niobo ny vahoaka rehetra ka nanao hoe oela velona ane mpanjaka ary Samoela nilaza tamin'ny olona zay mety fitondrana amin'ny fanjakana dia nosorata tamin'ny taratasy zany ka napetrany teo anatrehan'i Jehova ary ny vahoaka rehetra samy nampidiny Samoela ho any an-tranony avy fa Saoly kosa nandeha tany Gibea ary nombazy ny olona maro zay voatery ny tanan'Andriamanitra ny fony fa nisy kosa olona tena ratsy fanahy nanao hoe hataon'io lehilahy io ahoana mifamonjy atsika dia nanimbazimba any Saoly reo ka tsy nitondra fanomezana ho azy nefa Saoly dia tahaka ny marenina pasteur. Ya zay lay vaky teny pasteur Alvarez mamitana kely foana aloha zany ny teo aloha tao arinan'ireo mpitsara pasteur dia nifidy an'ny Samoela Andriamanitra Samoela lay lehilahy tsy mba ninana biby maloto ary tsy mba nisotro toka na nisotro divay hatrany akibondrenina voatokana hatrany akibondrenina i Samoela ny Baiboly dia milaza fa tamin'ny androny Ely mpisorona dia nandritra ny fotoana maritra dia tsy niteny tsony mihitsy Andriamanitra ina moa natonga an'Andriamanitra tsy niteny efa noresantsika teto ny amin'ireo fahotana mahafaty izay tafiditra tao anatin'ny fiangonana ary ny ankohonan'ny Ely mihitsy no nanao ilay fahotana satria akoatran'ny hoe fangalarana ny rakitra tao am-piangonana izay nataon'ny zanaky Ely dia zava-doza ihany koa nataon'izy ireo vokatry ilay hoe
fijangajangana. Ny marina zany de hoe niala tao anatin'ilay fiangonana tao silo ny fahamasinana sy ny fanatrehan'Andriamanitra tamin'izany vanim-potoana izany, ka nahatonga an'Andriamanitra tsy ny teny intsony tao amin'izany fiangonana zany. Ary ny nampalahelo aza dia tsy ny fiangonana mihitsy ny hoe tsy nitenenan'Andriamanitra fotsiny fa hatramin'ny hatramin'ny elim-pisorona de tsy nitenenan'Andriamanitra ntsony, kanefa dia anisan'ny ray ara-panahy goavana nanana na izy azy zany elim-pisorona izany. Ny asan'Andriamanitra moa zany pasteur tsy maintsy mitohy foana, rehefa tsy maintsy mitohy dia ny fidolona indray Andriamanitra, ary zazakely mbola tany am-bohaka no nandrasana dia i Samoela zany. I Samoela dia sady mpaminany no mpitsara. Rehefa nandeha teny nefa ny asa fanompoana natao Samoela ary nanomboka antitra koa Samoela, de teo amin'ny toko fahavalo andininy faharoa de ozy ny soratra masina hoe ary Joela no anaran'ny lamatoany, zanaky Samoela zany, ary Abi no anaran'ny faralahany, mpitsara tany Berseba izy ireo. Nefa ny zanany tsy nanaraka ny dia indrainy ka nivily nitady vola makarena ka nandray kolikoly sy nanao fitsarana miangatra. Zareo tsara zany fa ny zanaky Samoela zany tsy mba nanaraka ny diany fa nanao tsindry azo lena, nangalatra ny fananam-bahoaka tamin'izany vanim-potoana zany ary indrindrandrindra tena hoe niaina tao anatina kolikoly, de niala tao ihany koa ny fanan'Andriamanitra zany mazava ho azy pasteur. Rehefa misy ny fizatavan'olona tao anatin'ilay fiangonana na teo amin'le firenena de niala ihany koa ny fomban'Andriamanitra, niala zay fahamasinan'Andriamanitra izay. Ny zavatra nitranga raha teo dia nitaky ary nangataka tamin'Andriamanitra sy Samoela ny olona mba hanomezana mpanjaka, dia nanaiky moa Andriamanitra ozy izy Andriamanitra manao hoe ekeo ihany ny teniny fa tsy anao ny lavo nosy fa iza, ary dia nangataka mpanjaka ny olona tamin'izany fotoana zany. Ny zavatra niseho teto pasteur Alavaresy ho resatsika kely ny zavatra fandresatsika teto malo hoe teo amin'ny toko fasivy, ny fomba nifidianan'Andriamanitra ny Saoly dia very ny biby fiompondray zany, ina moa izy teo, boriky angamba izy teo, de nandritra ny 3 andro sy 3 alina izy ireo nandeha tongotra, nandeha tany Salima ozy, de nandeha tany Salisa, de nandeha tany amin'ny toerana maro samihafa fa tsy nahita. Ary rehefa tsy nahita dia izay lalana atao hoe fahaverezakevitra nazo azy zay no fotoana tsara indrindra teo amin'ny tantaran'ny Saoly. Io fotoana tena ady mahafinatrehan'ny Saoly io no new beginning na nouveau départ, na hoe fanombohana vaovao teo amin'ny fiainan'ny Saoly tamin'izany fotoana zany, satria ratsy very ny ombony ny boriky ny ray aman-dreniny, ratsy very hevitra ka nandeha tany amin'ny toerana maro samihafa i Saoly, tsy niona tamin'ny Samoela. Zay le tiako ampahirezana anao sady atao anatin'ny tokantrano ty hoe ny lalana anankiray manahirana tsy ahitam-baolana indraindray fa misamboaravoara, de io no lalana anankiray anaovan'Andriamanitra dingana vaovao eo amin'ny fiainanao. Ny zavatra nafinaritra fotsiny aloha zany ny fihetsiky Saoly sy lay zatovy niaraka taminy dia tsy hoe very hevitra dia nodomaina, fa tonga saina izy manao hoe misy mpanompon'Andriamanitra mipetraka tao amin'ny toerana anankiray atao hoe Rama, dia nakao amin'io mpanompon'Andriamanitra io izy tao amin'ny Samoela, ary de niona tamin'ny Samoela soma tsara. Tsika moa de matetika manazava zany pasteur hoe ianao raha manana ray ara-panahy de misy fotoana misy zavatra aza manapa-kevitra samirery fa manatona ny rainao ara-panahy io, satria misy zavatra indraindray itenenan'Andriamanitra azy mahakasika anao, de izy manoro anao ny lalana tokony ataonao. Tsy midika hoe tsy itenenan'Andriamanitra tsika rehetra, fa nandray misy fanapa-kevitra lehibe, misy fanapa-kevitra goavana zay ilaina ray aman-dreny ara-panahy, de amin'ny alalan'iny ray aman-dreny ara-panahy iny no itenenan'Andriamanitra ary dia mahen'ny feon'Andriamanitra no am'izay fotoana zay. Teo no nampiovan'ny tantaran'ny Saoly, anina nantona nisy Samoela mpanjaka izy ary dia Samoela mpaminany azafady, de Samoela nanoro hevitra azy. Taty aoriana teo amin'ny toko 10 moa zany fa tsy hoe taty aoriana
dia nosorany Samoela ato anatin'ny tantarany baiboly pastoral varesy a dia misy sokajin'olona tena hosoran'Andriamanitra ary ozy izy ny Korintiana voalohany toko 12 manomboka amin'ny 17 manao hoe zarazaraina samy hafa ozy ny fanomezam-pahasoavana nefa ny fanahy dia iray ihany. Teto dia nandray ny ositra amin'ny mahampaminany azy Samoela fa i Saoly kosa dia nandray ny ositra amin'ny mahampanjaka azy, nandray ny ositra amin'ny mahampanjaka azy. Ny toerana nisan'ny Saoly tamin'izany fotoana izany marina fa mpanjaka izy, fa ny firenena sy ny fiangonana dia tsy afaka nisaraka mihitsy satria jereo tsara pasteur, ny firenena teto dia raharaha-mpiangonana ary ny raharaha-mpiangonana teto dia raharaha-pirenena satria Samoela nanositra mpanjaka ary lay mpanjaka nosorana na le hoe natao karazana investiture nanapetraka amin'ny fomba officiel dina zavatra nitranga norarahana diloilo fansorana, diloilo fansorana ary mpanompon'Andriamanitra nanositra azy, tsy mpanompon'ny demony a fa tena mpanompon'Andriamanitra mihitsy. Dia izao nararaka le menaka ary efa nararaka le menaka dia iny le menaka nyraraka iny inona hampanjaka azy. Nisy fombafomba maro isan-karazany teo zay tsy de hidirantsika loatra fa ny zavatra nitranga fotsiny de hoe ny latsaka tao amin'ny Saoly ny fanan'Andriamanitra. Eritreretinao mpanjaka izy a na ataontsika hoe filoham-pirenena zany na tompony andraikitra anankiray teo amin'ny firenena faratampona. De izao ny latsaka ny fanan'Andriamanitra ary rehefa ny latsaka ny fanan'Andriamanitra dia misy fiovam-po na hoe vaova olona vaovao i Saoly tamin'izany vanim-potoana zany ary eo Andriamanitra vao niteny manao hoe ataovy amin'izay izy azo ny tanana ho atao rehefa tonga aminao rehefa mantara andreo zany hoe lay fanan'Andriamanitra milatsaka sy lay fiovam-po ao anatinao dia ataovy izy azo ny tananao atao fa Andriamanitra mombanao. Lalina be zany fanazavana zany, lalina be zany satria ny mpanompon'Andriamanitra anankiray tsy miova fo nefa manao asan'Andriamanitra, mety mitory filazany tsara, mikirakira ny asan'Andriamanitra dia afaka miasa ao an'Andriamanitra izy fa tsy Andriamanitra tsy miara-miasa aminy. Ary be deabe ny olona manao asan'Andriamanitra fa Andriamanitra tsy miara-miasa aminy satria izao ny antony tsy mbola niova fo ohatran'ny Saoly izy, tsy mbola nandray an' Jesosy tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana izy. Fa mazava tsara teto nisy aloha ny fanovana Saoly olom-baovao dia nilatsaka ozy ny fanan'Andriamanitra, latsaka ny fanan'Andriamanitra ao amin'ny mbavaka itsika kilay ne pasteur atao amin'ny liko toko 420 izay toko 24 le hoe aza mihetsiketsika eo Jerusalema mandra-panafina ny hery 420 a ny 9:7 tozy ny soratra masina hoe ary indro izao nampitondra ny teny fikasan'ny raiky ho anareo fa mitoera eto an-tanàna eo Jerosalema io zany mandra-panafina anareo amin'ny hery avy any amin'ny avo. De toy izantsika atao amin'ny boky Asan'ny Apôstôly toko 1 eo amin'ny 14 manao hoe araha niara-ny angona teo amin'ny Jesosy dia nametripetra azy tsy halan'ny Jerosalema fa hiandry ny teny fikasan'ny ray zay farenareo tamiko izy fa jaonina nanao batisa tamin'ny rano fa ianareo kosa atao batisa amin'ny fanahy masina rehefa afaka andro vitsivitsy. Ny 19 fa azo hery ianareo amin'ny ilatsan'ny fanahy masina aminareo ary ho vavolombeloko any Jerosalema sy eran'ny Jody sy Samaria ary hatramin'ny faratany. Zero tsara zany fa na dia ny mpianatra Jesosy tompo azy tamin'izany vanim-potoana zany ny marina fa hoe apôstôly izy ireo fa ny tena fametrahana an'izy ireo amin'ny fomba ofisialy amin'ny maha-apôstôly azy a dia tamin'ny vanim-potoana ny Pentecoste, zany hoe rehefa niakatra nakany an-danitra Jesosy dia
zay ny nahavosotra azy ireo tena apôstôly teo aloha izy de mpianatra tsotra ary matetika jesosy tena nilaza foana hoe mpianatra jesosy zay foana ny eo filazantsara mpianatra jesosy fa tsy de nresana loatra hoe apôstôliny jesosy na de apôstôly azy izy ireo fa rehefa nidina ny fanahy masina ka nandray an'ilay hery avy any an-danitra izy ireo a de nanomboka teo na apôstôly azy ary tao arina ny filatsahany fanahy masina io pasteur no nanomboka nanao ny asa fitorina ny filazantsara asa fanasitranana délivrance famerenana ny olona ho amin'Andriamanitra zay nataon'ny mpianatra teo nanomboka nytoro filazantsara izy zany hoe nofenona ny fanahy masina ary tao arina ny ilatsahany fanahy masina ihany koa vao nanomboka tena fantatra mazava tsara mihitsy a ny fanomezam-pahasoavana tao am'ireo apôstôly reo ary zany natonga ny apôstôly tsy de niaraka loatra indraindray tsy de niaraka loatra fa nizarazara reo apôstôly reo ary zany manamarika hoe samy hafa ny fanomezam-pahasoavana tao amin'izy ireo fa ny zavatra nitranga fotsiny de ity rehefa nirotsaka ny fanahy masina tamin'ny andron'ny pentekosta de natao batisany fanahy masina izy ireo ary ny ten'Andriamanitra manao hoe ary ny teny tamin'ny fiteny tsy mbola hainy sady ny teny tamin'ny fiteny tsy fantatra taony naminany taony nanao asa soa taony nisy maro samihafa le fanomezam-pahasoavana tao zany pasteur taony nanana teny tsy fantatra taony mpandika teny taony nanana fanomezam-pahasoavana finoana taony manao fahagagana fanomezam-pahasoavana tao ampianatra zany zavatra zany ary dia io zany pasteur a no anisan'ny hoe karazana dimension manaraka ao arinan'ny fandraisana an' Jesosy Kristy tompo de ny batisany fanahy masina zany hoe rehefa mitena rehefa nandray an' Jesosy ny olona de ozy ny ten'Andriamanitra zay rehetra nandray azy de nomena hery ho tonga zanak'Andriamanitra de aty aoriana indray zany a rehefa midina ny fanahy masina de mandray ny fanahy masina le olona ary rehefa mandray ny fanahy masina le olona ka feno de miteny fiteny maro samihafa zany hoe ina moa le miteny fiteny maro samihafa lasa mahay miteny anglisy izy lasa ohatrany mahay miteny frantsay izy nefa olona tsy manana CP de tena lasa mahagaga mihitsy pasteur de tsy hoe mijanony fotsiny fa miteny amin'ny fiteny tsy fantatra ozy mitenin'Andriamanitra sady makalaza an'Andriamanitra izy no miteny amin'ny fiteny tsy fantatra mihira amin'ny teny tsy fantatra makalaza an'Andriamanitra amin'ny alalan'ny teny tsy fantatra ary ny olona anankiray mivavaka ka nareny batisa fanahy masina miteny amin'ny fiteny tsy fantatra de lasa maharitra mivavaka pasteur hitanao reny le olona tsy de manana ohatrany hoe tsy de maharitra mivavaka loatra reny tsy ampy le fahasoavana ao anatiny tsy ampy le hery ao anatiny ary zay natonga ny i Samoela nanositra ny Saoly satria rehefa nosona ny Saoly a de lasa karazana olona ohatrany hoe supernaturel olona hafa mihitsy izy zany pasteur tsy mitovy any maly ny toerana nisany Saoly tamin'io fotoana nandraisan'ny fanahy masina io satria eritreretinao hoe olona very boriky lasa mpaminany tampoka teo lasa mpaminany tampoka teo ary de niraisiny le ositra mahampaminany lasa mpaminany keo Saoly no araky le teninao tao anatin'ilay fampidirana teo hoe nandray an'ilay onction royale izy zany hoe ositra mahampanjaka azy pasteur ary zany ny zavatra tokony trandrahana am'izao vaninandro faran'izao zany hoe tena le hoe ahoana ny atonga ho feno ny fanahy masina ahoana ny atonga abatena ho vita batisany fanahy masina io de resaka ao anatin'ny tontolo ny fandraisana nyity ositra tamin'ny andron'ny Samoela itya pasteur Alvarez mazava de mazava zay teninao zay pasteur ary tena zany tokoa no marina pasteur tena marina loatra zay zavatra nambaranao teo zay ary mila miditra am'izay tontolo ny tsy takatry ny sainy zay ny tsiraray ary tsy natao resana fotsiny zany tontolo ny tsy takatry ny saina supernaturel zany surnaturel zany pasteur hoe misy zany supernaturel zany misy zany tontolo tsy takatry ny sainy zany hony e tsy natao resana ho an'ny hafa zany fa natao zany ho anà ary natao ho anao zay manaraka an'ity fantarana ty ny tena onction royale anao teo pasteur ny tena ny ositra fanomezam-pahasoavana maro samy hafa zay nambaranao teo tsy natao an'ny hafa zany e tsy natao amin'ny fiangonany hafa zany fa natao amin'ny fiangonanao zany natao amin'ny fiangonako zany nataon'Andriamanitra ho anao sy ho anà zany a am'izao vanim-potoana iresantsika zao am'izao vanim-potoana izao ary ny fietsehan'ny fiasan'ny fanahy masina pasteur tsy voafetra tamin'ny andron'ny apôstôly any tamin'izany fotoana zany tsy voafetra tamin'ny andron'ny Saoly vao mibebaka ihany tamin'izany fotoana zany fa afaka mbola miasa ny fanahy masina ary mbola miasa mahery vaika be lavitra noho zany aza am'izao fotoana zao ny tena ankiray pasteur azo lazaina hoe mba anisan'ny nahasarika ny foko sy ny fanahiko de le teny anankiray
izay ato amin'ny diny faharoa tapany farany zao le teny manao hoe ahoana re no ataoko ny amin'ny zanako, ahoana re no ataoko ny amin'ny zanako. Ity tantarany Saoly mpanjaka ity pasteur Samoela ity dia sady manambara ny fiainako sy ny fiainanao izy ity no faminaniana ihany koa ny amin'ny famonjena zay nataon'Andriamanitra, milaza ny eo am-pon'Andriamanitra hoe tsisy mahafantatra zay ao am-pon'Andriamanitra pasteur. Any amin'ny Korintianina voalohany toko faharoa no milaza an'izany hoe tsisy mahafantatra alova kitsika mihitsy tsisy mahafantatra zay ao am-pon'Andriamanitra. Korintianina voalohany toko faharoa Korintianina voalohany toko faharoa ato amin'ny andininy fa moa zany ato andininy fa araky amby folo andininy fa folo isika no nanambaran'Andriamanitra zany tamin'ny fanahy fa ny fanahy mamatatra zavatra rehetra na dia saina lalina zay an'Andriamanitra aza, fa izy malala am-pon'ny olona fa tsy ny fanahin'ny olona zay ao anatiny ihany, ary toy izany koa tsisy malala zay ao am-pon'Andriamanitra afa-tsy ny fanahin'Andriamanitra ihany. Isika tsy nandray fanahy zao tontolo zao fa ny fanahy zay avy amin'Andriamanitra mba ho fantatsika izay zavatra nomen'Andriamanitra atsika. Zany hoe fanahin'Andriamanitra zay nomena atsika io zany pasteur fanahy masina io dia afantarantsika zay ao am-pon'Andriamanitra lalina. Ary ny zavatra atao am-pon'Andriamanitra lalina pasteur dia ty teny ty rehefa nieritreritra zanak'olombelona, rehefa nieritreritra anao zay mihainao anaty teny ty Andriamanitra amin'izao fotoana zao, rehefa mieritreritra ny tenako manokana Andriamanitra dia zao tenina ao am-pon'Andriamanitra manao hoe inona re no ataoko amin'ny zanako. Lasa saina mihitsy Andriamanitra ary zao voalaza ny tenin'Andriamanitra any amin'ny Jaonina any manao hoe fa toy izao nitiavan'Andriamanitra zao tontolo zao nomeny zanalahy tokona mba tsy ho very zay rehetra mino azy fa mba hanana fiainana mandrakizay. Raha mbola misy zavatra azon'Andriamanitra atao pasteur dia ataony zany mba hamonjena mba hamonjenanao, na izy ianao na iza mihainao an'ity fantaran'ity amin'izao fotoana zao dia zao anao ko fantatrao mihevitra manokana any amin'ny fiainanao Andriamanitra. Ary androany ianao anapa-kevitra iverina amin'Andriamanitra, androany ianao anapa-kevitra ankatohan'Andriamanitra, androany ianao anapa-kevitra hoe iroso lalina amin'ny fanomponan'Andriamanitra. Andriamanitra dia hikarakaranao manokana, Andriamanitra dia andray tanana no avinao, Andriamanitra dia hiditra tsehatra amin'ny fiainanao. Raha lasa anabavy tsy mitovy ny fomba fiasan'Andriamanitra sy ny fomba fiasan'ny devoly. Ny devoly pasteur raha te hiasa amin'ny olona anankiray tena zavatra kely fotsiny aza no atolotra ao an'ny devoly dia afaka fiainanao ray manontolo ny devoly. Ohatra na sofinao fotsiny raha nataonao miaino zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra, ty laingana ohatra na ty zavatra mihaino zavatra tsy famarinana, dia zay fotsiny dia efa ampy amatoro any devoly ny fiainanao ray manontolo na amin'ny alalan'ny masonao hoe amin'ny alalan'ny fijerevanao zavatra maloto anankiray zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra anankiray, dia afaka miditra amin'ny fiainanao amin'izany ny devoly ary afaka amin'ny fiainanao ray manontolo. Fa tsy mahatra zany fomba fiasan'Andriamanitra. Nin'Andriamanitra rehefa anompan'Andriamanitra anao dia ny fiainanao rehetra mihitsy aloha no atolotra ho an'ny tompo dia afaka hiditra tsehatra amin'ny fiainanao rehetra koa Andriamanitra, zany hoe izy ny lalana voalohany. Ka rehefa anapa-kevitra ianao ny hanolotra ny fiainanao rehetra ho an'Andriamanitra, ny fonao, ny fanahinao, ny tenanao, ny hoavinao, ny arabolanao, fiainatokantranonao, ny asa fivelomanao, ny fiainanao rehetra amin'ny akapobe ny fahasalamanao, ny toy ny fiainanao, ny aveniranao, dia zao hiditra tsehatra Andriamanitra. Ary rehefa izy miditra tsehatra dia hikarakara zay mahasoana anao izy. Zany ny ampon'Andriamanitra hoe mahasoa ny mahatsara anao mandrakariva. Indraindray pasteur dia ohatrany hoe maharary ny zavatra ataon'Andriamanitra indraindray, ohatrany hoe mavesatra amintsika ilay izy. Foziny ten'Andriamanitra hoe ny zavatra rehetra miara-miasa asoa zay ten'Andriamanitra. Eto zao pasteur dia very zavatra Saoly tamin'ny fotoana io. Saoly mety avy amin'Andriamanitra mihitsy ny ilay zavatra very mba hahafahan'Andriamanitra mikarakara ny fiainana. Ianao koa mety misy zavatra sarotra lalovanao amin'izao fotoana zao, misy zavatra mafy be lalovanao amin'izao fotoana zao, tianao Jesosy efa nanolotra ny rano izy. Ary raha mbola misy zavatra azony atao, raha mbola misy zavatra azony atao mba hikarakaranao mba hanaporofona aminao fa tianao izy dia ho ataony zany. Fa ny zavatra andrasan'ny tompo amin'izao fotoana zao dia hoe miverena aminy ianao. Raha misy zavatra tsy araka ny sitrapon'Andriamanitra aminao, fanimpotsampy, fomandrazana, fahazaran-dratsy, toetra mamatotra anao any amin'ny hafinany,
ny olombelona rehetra pasteur dia samy manana toetra ratsiny avokoa za ten'andriamanitra samy fananota izy rehetra ka tsy manana voninahitran'andriamanitra dia mibeba am'izao fotoana zao dikany hoe mibeba dia aneneno ny zavatra ratsy efa vitanao aneneno izy tsy miteny hoe tonga de miala zao de zao fa manenina aloha ianao tsy vitanao miala amin'ny fahazara-ratsinao aza miteny manao hoe aoko masimasina aloha vanatona jesosy aoko masimasina aloha vanatona an'andriamanitra aoko aloha iova ny fiainako aoko aloha anamasitena vanatona an'andriamanitra raha iova ianao vanatona an'andriamanitra de tsisy ilavanao an'andriamanitra fenao le am'le toerana misy anao io mihitsy ianao le mbola anaty fahazaran-dratsy ianao le mbola anaty fahalotona ianao le mbola anaty fiainana tsy araka ny sitrapon'andriamanitra mihitsy no manapa-hevitra ianao aza mijerany akaviana amin'ny akavanana aza miandry ny hafa tsy an'olo-tena aza miandry ny hafa tsy hibebaka ianao fa ianao mihitsy zay mandray azo fandarana izao tapao ny hevitra ao anio de anio de anio de anio ihany hoe mihevitra anao andriamanitra zao ny ten'andriamanitra hoe inona reno azoko atao inona reno azoko atao am'ty zanako ty inona reny mbola azoko atao mba hanapiko azy mba hitodiany amiko miantso anao andriamanitra am'izao fotoana zao te hanao zavatra aminao izy te hikarakaranao izy te higasika ny fiainanao manokana izy am'izao fotoana zao te hanovany tantaranao izy ary tsy ny tantaranao ihany fa ny tantaranao sy ny ankonanao sy ny toy ny fiainanao rehetra te hiditra tsehatra andriamanitra ary rehefa andriamanitra ny hiditra tsehatra tsy tahaka ny teo aloha-tsony ny fiainanao tsy marina zany hoe maly any ny anio tahaka ny androany isy eo-rapity tsy marina zany miaraka amin'andriamanitra miaraka amin'andriamanitra tena tantara vaovao efa lasa zavatra taloha indreo tonga vaovao zavatra vaovao mihitsy depara vaovao niko bikinina araka ny tenen'ny pastera hoe manapa-hevitra satria mihevitra anao andriamanitra ary zany ny zavatra ompon'andriamanitra fanahy masina ny manambaran'zany hoe ity tantara ty dia manambara zavatra zay ompon'andriamanitra ary reo ty fotoanandroany ty raha lasana bavy aza miandry namanao hoe alao izy ary misy namako ohatra mivavabavaka ohatra tsy manapa-kevitra aza miandry an'zany ianao na izy ary misy namako mivavaka rare de rare tsy mivavaka ohatrany hoe tsy de misy ina tsy misy tsy de mazeva tanjana ohatra le mivavaka fa ianao androany manapa-hevitra ianao satria te hita ny fiainanao miova andriamanitra ary reo ty fotoanandroany ty raha lasana pafy pasteur ya iverenantsika le atao anatin'ny Samoela voalohany le eo amin'ny 15 hoe araha vao niodina ny ala tamin'ny Samoela izy de nomen'andriamanitra fo vaovao ary tonga avokoa androtr' zay ihany rehefa mataran'ireo ary rehefa tonga tany Gibea indro ny mpaminany maro ny arady ny fanena taminy de nilatsaka tamin'ny Saoly ny fanan'andriamanitra ka de namina ny teo aminy izy iverenako koa le fanazavana nentiko teo hoe ity problème ny Saoly teto ty no lalana anankiray namonjen'andriamanitra azy ary andriamanitra de tena marina volazany ten'andriamanitra hoe manana lalana sy hevitra tsara zay hitondranantsika fa tsy hevitra tonga loza fa fiadanana ka na dia mafy aza ny zavatra natrehan'ny Saoly sy ny ray aman-dreniny de inona tonga azy sady voaositra mpaminany teto zay tsy mbola nisy teo amin'ny fiainany zany hoe Saoly lasa mpaminany zany ary tsy mbola nisy teo amin'ny taranadray aman-dreniny zany hoe ary tsy nitreretiny akory izy tonga mpanjaka zany kanefa dia tanteraka tao amin'ny zareo zany zavatra izany eto ny tiako tsindrina kely le hoe rehefa tonga ao aminao rehefa famataran'ireo dia ataovy zy azo mitaranao atao fa Andriamanitra no momba anao zany hoe reo zavatra anakoroa reo zany pastera zavatra anakoroa no miteraka ny fomban'Andriamanitra de ny fiovam-po sy ny fanahy masina ao anatin'ilay olona reo zavatra anakoroa reo tsy momba antsika Andriamanitra raha tsy misy fiovam-po aloha ary tsy momba antsika Andriamanitra raha miova fo fotsintsika nefa tsisy fahasoavana tsisy ositra tsy ampiherin'Andriamanitra ary zay mahatonga mpanompon'Andriamanitra be lehibe manam-pahamasinana be fa tsy ampihery pastera misy ny ray mahery mivavaka fa tsy miova fo satria sady mankahala namana mifosany namana manaratsy ny namana misarabady mangalatra nefa mahery mivavaka manao tsinotsinona ny hafa manao tsindry azo lena zany zavatra zany de mahatonga ny fanan'Andriamanitra miala ao anatina olona anankiray mahatonga ny olona tsy andray ny fanahy masina misy fiangonana ary ty tena tandremana mihitsy ty misy fiangonana
tena hoe nampiasain'andriamanitra tamin'ny fomba tsy takana ny saina tamin'izany fotoana zany fa nanomboka tafiditra tao anatiny zany fiangonana zany ny avinavina ka mihevitra ny tenany fa izy rery no any an-danitra, izy rery no tao marina hono, izy mianakavy reo ihany zany marina tsaika 400 izy eo 500 sa 700 de izy rery no marina. Ny rehetrarehetra dia devoly daholy, ny rehetrarehetra dia tsisy makany an-danitra fa izy mianakavy rery no makany an-danitra. Zany hoe tafalatsaka ao anatina fiavina vonana raha tonga any tokoa moa tsy manenina ka inona moa ny elonana hoe raha samy mba ho any an-danitra enganio tonga any daholo ny mpanompon'andriamanitra rehetra fa ty le fanamarina tena ity lay avinavina dia reny manam-porofo zany pastera fa misy zavatra miala ao anatin'lay fiangonana, misy tanan'andriamanitra miala ao anatin'lay fiangonana, miala ao ny fanahy masina, miala ao lay fahasoavan'andriamanitra. Ijereo tsara nareo fiangonana anaky 7 ao boky ny apokalipsia akoatran'ny fiangonana atao hoe Smirna, io ihany ingambany ny avaka io ny azona ny afanampony hatramin'ny fahafatesana hatramin'ny farany. Fa eo fiangonana anaky 9 rehetrarehetra: Efesosy, Pergamos, Tiatira, Laodiki, i Philadelphie, iza ny anankiray farany. Reo fiangonana reo dia nanao asan'andriamanitra reo, nisy fanan'andriamanitra reo, fa saingy zao nanomboka niala tao ny tanan'andriamanitra, niala tao ny fahasoavan'andriamanitra, nisy fampianaran-diso tsikelikely niditra tao, niala tao ny fahamasinana, nanomboka nisy fizatavan'olona tao zany Philadelphie zany, de nisy firahalaina be tao. Zany Efesosy zany tena nisy firahalaina be tao, fa nanomboka nientaka zay firahalaina zay de nisy tafiditra le Galatiana 5:19 hoe ny vokatry ny nofo de fisarahana fitsitokotokona, lasa mitokotoko kely zany le izy tao, lasa nisy mouvance tao anatin'le fiangonana, de zavatra tsy nakasitran'andriamanitra zany. Tao Pergamos, Tiatira de nanomboka niditra tao sary vongana, sarina olona masina, niditra tao ny fanompo-tsampy, niantso ny anaran'i Jehovah Andriamanitra ihany ary nanao délivrance ihany tamin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompoka, fa nanomboka niditra tao sarisary rehetrarehetra, de nampidirina tao ny rano, nampidirina ny sira, nampidirina ny menaka, nampidirina koa ny laboziny farany. De io nanovana délivrance, laboziny, menaka, sira sy rehetrarehetra io, de nanomboka nisy zavatra niala tao pastera. Tadidio zao teny zao fa ny atao hoe famonjena Jesosy Kristy tompo maty ho atsika teo ambony azy fijalina ary nandatsaka ny rany Jesosy, tsy misy menaka, tsy misy rano, tsy misy laboziny, tsy misy sira, tsy misy zavatra hafa, fa tsy hoe nalatsaka ny rany de ampio andreto fa tsy ampy io rano io. Mazava tsara angamba zay pastera Alvarez. Raha nirotsaka ny fanahy masina avy any an-danitra any de voalaza ny tenin'Andriamanitra fa rehefa nirotsaka io fanahy masina io tsy misy zavatra hafa akoatra ny fanahy masina teo, tsy misy zavatra hafa akoatra ny fanahy masina teo hoe asio andreto fa tsy ampy le fanahy masina, fa izay ihany ny zavatra nitranga teo pastera. Ka io ny mila tandremana pastera am'izao vaninandro farany zao, io ny mila tandremana satria raha vao tsy mitandrina ny fiangonana de manomboka miditra zavatra hafahafa, mampiditra zavatra hafahafa any anaty fampianarana, any anatina doctrine maro isan-karazany any. Ary zay no mahatonga ana miteny hoe reto zavatra anankiroa reto no tena fototra ara-baiboly de ny fiovapo sy ny fanahy masina, zay zavatra nandresahana teto. Ozy ny tenin'i Jesosy mantsy Nikodemosy, tsy maintsy ateraka avy any ambony ny olona vao mahazo mahita ny fanjakan'Andriamanitra. Lina le hoe ateraka avy any ambony, ateraky ny ra ozy, ateraky ny rano sy ny ra, zany hoe nateraka tamin'ny alalan'ny ra Jesosy lay rano. Inona le rano de le rano batisa, le rano anaovana batisa mihitsy. Zay le izy zay pasteur. Ary dia le hoe tsy maintsy ateraky ny rano sy ny fanahy de zao le fanahy masina. Reo zany zavatra mira zotra, ny ra, rano, fanahy masina. Raha vao tsy ampy an'ireo le olona sarotra zany ny hoe omban'Andriamanitra azy. Ndre mandeha nisy reka mandresako teto tantara kely ty fiangonana anankiray, de ty fiangonana ty niazona ny fahamarinana sy ny fahamasinana, tena nomban'Andriamanitra mihitsy zany ary nataona olona maro amin'ny fanjakan'Andriamanitra. Ary be deabe ny olona maty fa tena zao antoka hoe nakany an-danitra, fa taty aoriana ny ova le fiangonana de zao no fanamariana. Ity fiangonana ty zany roborobo be tamin'ny fitoriana filazantsara, tetsy ankilany tetsika io nefa nisy fiangonana zandrany kely anankiray sokatra, de namatarana zany akoatran'ny hoe fifoazam-panahy be sy ny fifankatiavana sy ny fahamasinana tao anatin'le fiangonana, feno voromailala teo an-tapotrano.
voromailala be dehibe tena be dehibe tena be dehibe mihitsy de rehefa nanita an'le fiangonana kely atao fiangonana zandra ny kely tery amin'ny sisiny tery io fiangonana anankiray lehibe io ny fiangonana ray lehibe zany tena manana fahamasinana tena miteny amin'ny fiteny tsy fantatra araka ny resantsika teo tena nisy fifoazam-panahy be nanomboka ny avinavina de ina ozy ianao nivoana am'izay ny tory-teny mamely an'le fiangonana kely ery fotsiny am'izay sekte zao hoe tena nanivaiva an'le fiangonana kely ary nanomboka nisy avinavina de tao anatin'le fiangonana lehibe io nampianarina mihitsy ny olona tsy fandray tanana tsy araban'ny olona ary amin'ny hafa fiangonana ary fizy rery ny marina nampalahelo fa nanomboka ny ala tsikelikely tao Andriamanitra ary ny fomba fialan'Andriamanitra de nanomboka maina le fotoam-bavaka nanomboka maina tsikelikely le fotoam-bavaka tao nanomboka tsisy de volonyetsika tsony tao de taty aoriana gaga ny olona fa niala daholo lay nanomboka ny ala tsikelikely koa lay voromailala de io voromailala ny ala io nifindrary am'le fiangonana kely anankiray tery amin'ny sisiny tery de gaga ny olona hoe fa manino lety voromailala reto nifindra de nitarina le voromailala hoe mandana moa de ry tsy nety nifindra tsony izy fa eo am'le fiangonana kely any nafinaritra azy nampalahelo taty aoriana vorondolo sy raha manavy kely ny lasa be dehibe teo am'le fiangonana anankiray feno vorondolo de feno manavy kely le manavy kely le voalavika ny misy elany reny zany nanaporo fa nialan'ny tanan'Andriamanitra tao ka eto ty apatsiatsika eto ampamaraparana ty fandarana ty hoe ro de niala ny fanan'Andriamanitra ka niditra ny fanahy ratsy na niditra ny fanahy ny fampivoliana fanahy ny fiavinavonana na ny fiveran-tena hoe za ihany zao za ihany zao fa tsy zay ny zavatra nresahana teto tato amin'ity Samoela voalohany toko fafolo ty fa fiovampo de fahasoavana amin'ny alalan'ny fanahy masina eto ampamaranana za te tena amitsika hoe azo ataony mbola mamerina n'zany fomban'Andriamanitra zany azo ataony mamerina n'zany fomban'Andriamanitra zany misy mpanompon'Andriamanitra be dehibe pasteur ohatra hoe Davida zany nisy fotoana votsotra teo ampelatanana lay fahasoavana fa saingy zao araky le teninao teo hoe fibebahana le fibebahana ozy ianao teo fanenenana fa apiko kely angamana izy tsy mijanona eo amin'ny fanenenana fa tena mahafoy le lalan'ny fahotana sy le zava-dratsy mihitsy na voan'ny Saoly eo arina kely eo tsika miresaka ny tantaran'ny Saoly ihany fa nanota izy io ary niala tao am'lay tanan'Andriamanitra niala tao amin'ny fanahy masina fa saky tsy nibebaka hatramin'ny farany izy nijanona teo amin'ny fanenenana fotsiny izy fa tsy nibebaka de kanjo nafindran'Andriamanitra le fanaovanjiro ka eto amin'ity tany fandalovana ity pasteur Albare sy azakazaka izy ty azakazaka za manana fahasoavana ianao manana fahasoavana pasteur mijery an'ity fandarana ity manana fahasoavana pino rehetrarehetra manana an'izany osotr'Andriamanitra zany engane ho ampitomboan'Andriamanitra ny ositra ao anatsika mahireza tompoko ny toy pasteur de zao ny vahoaka nangataka eo mpanjaka zay tamin'Andriamanitra sy tamin'ny Samoela moa zany de anala ilo tam'izay zavatra zay hoe omena ve sa tsy omena fa Andriamanitra moa tena manao hoe meo izy mpanjaka izy de tanteraka le zavatra nangatan'ny olona fa nahazo mpanjaka tokony olona teto atsiza le mpanjaka fa dia atao amin'ny Samoela voalohany toko efatra amby roapolo dia zao mivaky ny teny aroa Samoela tamin'ny vahoaka rehetra hitanareo va zay nofidiany Jehovah fa tsy misy tahaka azy eo amin'ny vahoaka rehetra dia niobo ny vahoaka rehetra ka nanao hoe lavelona ny mpanjaka hoe lavelona ny mpanjaka hoe lavelona ny mpanjaka zany hoe le zavatra nangatahan'ny olona vahoaka tamin'izany dia tsonga somatsara teo amin'ny fiainany misy lalàna pasteur be dehibe moa lesona azo raisiny misy lalàna eo mpamaraparana azy tsika araka zay tena zay misy lalàna ara-panahy zany atao anaty baiboly ato zavatra rehefa inonao anatinao any raha ohatra zany ianao mieritreritra zavatra ratsy de miteny zavatra miteny fanaraka am'izay ohatra hoe mieritreritra ozy ianao hoe mieritreritra aretina zany ianao de teneninao le aretina mivavana hoe tena raha zao tokoa mitoy de tena hotratin'ny aretina ihany raha zao mitoy de amin'ny fotoana ianao sady mieritreritra le izy no miteny an'izy de tanteraka tokoa izy marary ianao avy eo fa raha mieritreritra ianao hoe za de olona tahin'Andriamanitra de efa hitanao sady ianao olona efa tahin'Andriamanitra miainao anatin'le fahasoavan'Andriamanitra ianao efa hitanao anatin'ny fanahinao any anatin'ny fisainao lalilanitra zavatra ary miteny an'izany ianao hoe za de olona miavaka olona tahin'Andriamanitra de lalàna ara-panahy za de hitanao fa tanteraka le izy avy eo ny vahoaka dia teto amin'ity fotoana ity pasteur de nieritreritra hoe efa nahita mpanjaka efa nieritreritra hoe entina mpanjaka de niteny zareo nivavaka ary nanao confession de foi hoe nanao fanekepinoana mila mpanjaka izahay de nivavaka tamin'Andriamanitra eo meo mpanjaka izahay de tanteraka izy io
tanteraka le mpanjaka tonga somatsara zany izy io lalàna ara-panazy hoe amin'ny folo inona azona famarinana mivavana akena azona famonjena zavatra zay inominao dia azonao alaina sara eo an-tsainao ary anomboka ivavaka ianao angataka amin'ny tompo anomboka hiteny ianao hoe atana ty tokantraminao ty ohatra hoe na de manitra be azy nareo na de anaty fijaliana be azy ianao na manana programme be ianao mety ozy ianao tsy vitako ty zavatra fikasana ataoko ty de zao manana finoana araka ny tenin'Andriamanitra alavisaira-tsaina le izy dia anomboka ho hitanao anatin'ny sainao anao fa miainao anatin'le fahasoavana dia teneno le izy hoe za de olona tahin'Andriamanitra za de olona tsy maintsy tafavoaka za de olona manana ambiampy ohatra tsy manana fiara anao ohatra de miteny hoe za de efa hitako sady nitenako mitondra ny fiarako efa nanonofy nitondra ny fiarako tompo omeo fiara de mivavaka ianao aveo de ho tonga aminao zay zay ny lalàna ara-panazy zay zavatra nitrangety ary farany de farany pastera de zao lalàna ara-panahy ihany izy ty zay mahatsara le mianatra lasana bavy raha tsy mianatra ianao dia amerina fahadisony hafa dia ela be vo azo fahasoavana de isaky ny misy zavatra tiany tompo ampianarina zany dia tsy maintsy ho vodona foana fa rehefa mianatra ianao de tonga de mandray fotsiny zavatra hitan'ny olona zany eto koa zao lesona manaraka hitatsika de hoe amin'ny andininy fa enina ambiroapolo enina fa fito ambiroapolo de misy zavatra otrao pastera hoe fa nisy kosa olona tena ratsy fanahy nana hoe ataony lehilahy io ahoana famonjy atsika de nanimbazimba ny saoly reo ka tsy nitondra fanomezana ho azy nanimbazimba ny saoly reo ary olona ratsy fanahy ndepa te jesosy pastera dia nanao fanoharana hoe rehefa namafy ozy izy mpamafy tamin'ny alina rehefa namafy foa teo amin'ny tanimbalina de tonga kosa le ratsy tamin'ny alina rehefa natory le olona tamin'ny alina zany namafy izy ny atoandro de rehefa natory le olona tamin'ny alina de tonga koa le ratsy mba namafy de niara-naniry teo ny voambary tena izy sy ny votsy izy ny tsiparifary zany niara-naniry teo de ozy ny mpianatra tianao Vahao izy no anongotanay ny tsiparifary ao anatin'ny vary fa miara-maniry izy tyo Jesosy hoe azo angotana izy azo angotana fa leo hiara-maniry ihany fa rehefa masaka izy de ho avanareo ny tsy vary sy ny tsiparifary fa reo de miara ongotra izy roa raha ongotanareo de tahaka an'izany matetika ara-lasana bavy eo amin'ny fiarahamonina zay misy anao rehefa mandroso ianao de tsy ilao zany olona tsy maintsy misy olona karazany olona ratsy fanahy misy faratsiana koa zany ohatrany hoe tonga ho azy arakaraky ny fahatongavan'le ositra na ny fiainanao manokana kosa de misy an'izany misy fotoana pasteur isika zay manompo an'Andriamanitra indraindray enao manompo an'Andriamanitra indraindray mbola ao le misy hitanao mihitsy hoe misy vo anakiroa samihafa maniry eo anatin'ny olona anankiray misy vo anakiroa samihafa maniry eo anatin'ny olona anankiray sady vo tsara ny vo ratsy ohatra zany eo petera pasteur ohatra petera rehefa andresan'i Jesosy de ozy Jesosy hoe mahatsy petera hoe sambatra ianao ry petera fa tsy nofa mandrano ny tena zany tam'ireo fa fanahy ndraiko fanahy masina ndraiko mihitsy ny tenanao an'izany tampotampoke petera dia ny tenan'i Jesosy hoe tsy tonga aminao zany ho faty zany teo izy Jesosy mahatsy amin'ny petera miany voaka ianao ry satana teo Jesosy ny teny tamin'ny petera hoe tena fanahy masina teo ndray Jesosy ny teny amin'ny petera hoe tena devoly zany hoe ndraindray misy zavatra anakiroa miara-maniry eo anatin'ny fon'ny olona anankiray pasteur ndraindray misy karazany olona pasteur manana ositra be mihitsy fa hitanao zao izy matory ary ianao zany matory tsy matory kanefa efa matory zany hoe misy ohatrany hoe misy faratsiana lainga madinidinika misy fahazarany ratsy misy fahalemena nefa manana ositra be misy ratsy tsara zany fagnaro anatin'ny fiainan'ny olona ndraindray nefa ampiasain'Andriamanitra nefa mivavaka ianao fa androany ny rahan'i Jesosy afaka manafaka anao am'izay atao hoe voratsy faharatsiana mety maniry na eo amin'ny fiarahamonina misy anao na ao anatinao mety misy faharatsiana angatao ny rahan'i Jesosy anaisotra ny faharatsiana rehetra zay mbola mamatotra anao mety misy ahavo na faharatsiana ohatra misy ne pasteur olona amin'ny telefônina hoe iza misy anao zao nefa mpanompon'Andriamanitra mpivavaka izy anio mandeha bus tonga de ny olona azy zao misy anao izy olona nalakely zany misy anazy mandeha bus to izy miteny hoe tena atia Tanjombato ao zao nefa izy ao nalakely tsy mampanina azy manao an'izany zavatra satria efa misy voratsy tsara miara-maniry an'le olona fa aza manaiky hitoeran'izany voratsy zany ianao manomboka izao fa ny rahan'i Jesosy no angatao analan'izany ny rahan'i Jesosy no nividianan'Andriamanitra atsika ny rahan'i Jesosy afaka manafaka anao amin'ny fahazaran-dratsy amin'ny voratsy amin'ny fahalemena zay maniry ao anatinao voninahitra an'Andriamanitra mivavaka tsika pasteur isotra ny tompo amin'izao fotoana zao raha eo dia misotranao zay noho ny amin'ny famarinanao nambara atao anatin'ity bokyny Samoela voalohany toko fafolo tia
maro tokoa tompo fa tsy aro voatanisa ny famarinana rehetra ao anatin'izany teninao zany be deaibe tsy tambosaina kanefa dia sombotsombony ihany ny fahalalànay ary niazahanay teto a namatatra ny tokony ataonay tsy hoe mianatra fotsiny zay tompo a ny zavatra ho ataonay aoriana kely eo fa zavatra ataonay zao ny anaranay teto androany afaka mitahanay ianao afaka miaino anatin'ny tontolony supernaturel afaka miaino anatin'ny tontolony fananahy masina miaino anatin'ny tontolony fanomezam-pahasoaviny izahay zao tompo no fahasoavanao dia vavaka manokana ao andralasana bavy zay voakasaka izany tenin'Andriamanitra zany a hiditra tseritra anao tompo amin'ny fiainany a ary isy fiovana lehibe tahaka ny ovan'ny tantarany Saoly izay nietrehitra hoe hijanoneo amin'ny resaka boriky ny fiainana fa taorina kely a neona tampin'Andriamanitra tamin'ny Samoela mpanjaka mpaminany izy tompo a lasa mpanjaka izy Saoly tamin'izay fotoana zay niova tanteraka ny tantarany a sy ny tantarany fianakaviany tompo ao anatin'izao fotoana zay naran'ny mpanomponao iandraisana fampianarana amin'izao fotoana zao dia izy fiovana lehibe ao ny tsiraray avy izy fiovana lehibe mahakaka izy fiovana lehibe izy fiovana lehibe izy fiovana lehibe amin'ny anarana Jesosy a aoko tonga aminao zany raha mihinao zany ianao antranao dia nitenenao hoe raisiko zany aoko tonga aminao zany a aoko tonga aminao zany a amin'ny anarana Jesosy a amen. Mifarana fotoanantsika na raha pitsondray manao ny toentsika raha sitrapony tompo veloma tompoko veloma tompoko manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fampianarana baiboly iray manontolo Genesis ka hatramin'ny apokalypsy ianarana ny famakafakana ny tenin'Andriamanitra ny hevitra lehibe izay avoakan'ireo faminaniana ao anatin'ny soratra masina amalina ny fanontaniana ihany koa izay mety tsy mazava ho amintsika kristianina maro isan-karazany izay arahinao eto amin'ity fahita lavitra ity isaky ny ora mahazatra tahaka an'izao ny araina ny atoandro ary ny alina manangana fiainana miaraka amin'ny Jesosy Kristy tompo fandarana manokana izay tontosaina sy atodotry ny pasteur Rangiary Malala Heritina Davidson sy ny pasteur Tovinarivo Tremarivony manasantsika rehetra tompoko